tiako nareo na ialazy teo ohatrany tiako be daholo ny zavatra lazainy ohatrany hoe manamafy sy manitrikitrika ato anatiko a ny tena hoe hitiavako an' Jesosy fatratra hitiavantsika an' Jesosy amin'ny fotsika manontolo amin'ny heritsika manontolo amin'ny saitsika manontolo amin'ny tenatsika manontolo eo amin'ny andiny voalohany eo amin'ny Hebreo 12:20 dia voasoratra hoe misy vavolombelona maro manodidina antsika vavolombelona maro manodidina antsika toy ny rahona zany hoe zao fiainantsika ety ambonin'ny tany zao a dia tokony ho azontsika mazava tsara hoe tsy mandehandeha sy velovelona foana fotsiny ety amin'ity zao tontolo zao ety isika ka hoe afaka manao zay tiantsika atao na dia voasoratra aza hoe zavadrehetra azoko atao ozy Paoly kanefa tsy ny zavadrehetra no mahasoa na voasoratra aza izany dia tsy midika akory hoe afaka manao zay tiantsika atao fotsiny isika fa ity tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo 12:20 ity dia milaza tsara fa misy vavolombelona maro toy ny rahona manodidina antsika azontsika lazaina anisan'ny vavolombelona maro manodidina antsika mpiarabelona amintsika marina tena hoe vavolombelona amin'ny fiainantsika zay tokony tena tahaka ny baiboly azo vakiana hoy ny fitoriteny olona ny fiainantsika amen ny fiainantsika ny tokony baiboly vakiany olona amin'izao andro zao zany hoe raha ohatra zany amin'izao andro zao ka hanoratra baiboly faharoa dia tokony tantarantsika rehetrarehetrarehetra no voasoratra amin'izany baiboly faharoa soratana izany azontsika ve le fipetrana dia amin'izany indrindra tokony ho azontsika hoe mety mbola misy tahaka ny petera isika andany toko ve sanatriana izy azonareo tiako teneny ny fiainantsika isan'andro mihitsy ny fiainantsika andavanandro any amin'izay alehantsika any amin'izay ataontsika any amin'ny asantsika any amin'ny birao idiratsika any amin'ny patroiesantsika any amin'ny mpiara-miasantsika any amin'izay rehetra alehantsika any dia ny mpiarabelona sy ny manodidina antsika ny vavolombelona voalohany a tsy azontsika ialana zay tokony ahatonga antsika hazo hoe ny fiainantsika tokoa izany dia tokony ho tahaka ny baiboly azo vakiana isika ny olona voarakitra ao anatin'ny baiboly amin'izao andro zao raha toka ho soratana indray ny baiboly faharoa amen mora lazaina fa indraindray tsy mora iainana rehefa mifanena isika amin'ny olona ohatrany hoe manao tsirariny dia mora lazaina ihany zay lazaiko eto fa tiako azontsika le izy hoe irahantsika rehetra miaina sy miatrika toe-javadrehetra tahaka an'izany halleloia voninahitra Andriamanitra ny lazako izany tiako azontsika rehetra hoe misy tokoa vavolombelona maro manodidina antsika akoatran'ireo mpiarabelona amintsika misy ny anjely koa zay mahita antsika isan'andro klasy ao anatin'ny klasintsika ao anatin'ny anjely tamin'ny hery hoe devoly koa dia klasy ny anjely masina mahita antsika fa ny anjely mainty koa dia mahita antsika andrany dia miteny hoe anjely mainty ny anarany fa tamin'ny hery ny any teny hoe tsy Andriamanitra ny devoly tsy Andriamanitra mihitsy izy fa anjely mainty zay to zay nalaza azy tsara anjely mainty anjely nazery anjely verseze mahita antsika ohatrany iteny kely entre parenthèse hoe mahafantatra sy mahita antsika ety ivelany sy ny extérieur atsika ny devoly sy ny anjely fa tsy mahafantatra ny ao an-tsaintsika sy ny ao am-pontsika satria tsy Andriamanitra izy amen azontsika tsara misy olona mantsy miteny hoe satria fanany anjely dia mahafantatra ny mombanao rehetra tsy mahafantatra ny mombanao rehetra ny devoly tsy mahafantatra ny ao an-tsainao sy ny ao am-ponao ny devoly tsy mahafantatra mihitsy ny tahotra lalovanao izy rehefa sendra matahotra ianao halleloia tiako ampahirezana anareo zany hoe nilina mampivaraotsana aza mety ampitahoriny devoly fa tsy fantany zay tena ao anatinao ao ny sentimentanao ny fihetseponao ny émotion anao tsy fantatry ny devoly zany fa izy fotsiny efa nisy ahatry ny taloha ny saedena dia efa fantany à peu près ny fanaony zanak'olombelona azonareo le izy satria efa niara-ny aina tamin'ny olombelona hatry ny fony tany amin'ny saedena izy dia fantany à peu près fotsiny hoe ohatr'izao ny réaction any reto rehefa misy toe-javatra tahaka an'izao tiako ho afahana ianao amin'ny fiampangany devoly rehetra amin'izany amen halleloia teneny ny devoly eo tsy manam-pahefana amiko ianao ny fiampanganao dia tsy manan-kery ny anjelin'ny Jehovah nalina mitombo manodidina ahy
be lavitra noho ny anjely nazera ny anjely miaraka amintsika. Amen. Amen. Tena tiana olazaina nefa androany dia ny hoe misy vavolombelona maro toy ny rahona manodidina antsika araka ny lazaiko teo, mpiarabelona amintsika, ny anjely mahita antsika, fa koatra ny anjely sy ny mpiarabelona amintsika Andriamanitra mihitsy ihany koa izay manerana izao rehetra izao dia tsy tokony ho adinontsika hoe mahita antsika sy mahafantatra antsika izy indray kosa dia mahafantatra antsika hatrany amin'ny farany anatintsika rehetra ary mahalala ny momba antsika tsara, tena tsisy miafina ao anatintsika ray manontolo dia fantatry ny fanahy masina, fantatra Andriamanitra, fantatra Jesosy Kristy miarihary eo anatrehany, tena miarihary. Izany mandinika ny fosim-pamatatra ny vono i Andriamanitra. Halleluja. Mandinika ny fontsika Andriamanitra, tena mandinika, tena hoe il sonde nos cœurs, tena diniany lalina. Io hira ataontsika io tsy irairaina foana hoe dinio lalina di foko tonga fone, tena dininy lalina any anantsika any, dinin'Andriamanitra. Satria ao amin'izay fo mangorakoraka sy torotoro izy ao no fonenako, ao amin'izay madio am-po i Andriamanitra izany no ahita azy. Halleluja. Dia mandinika antsika lalin'Andriamanitra, dia izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra vakina amintsika androany. Ty tenin'Andriamanitra ty izay tsy mbola nivakina tamintsika angamba hatr'izay niarahantsika dia olona voasoratra hoe misy vavolombelona maro toy ny rahona, vavolombelona maro manodidina antsika. Noho izany dia hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe koa samia manala zay rehetra mitambesatra aminy sy miota malaky mahazo azy. Halleluja. Tsy dia tena fitory amintsika hatramin'izay ny hoe esory aminao miota anao, fa ny natao tamintsika hoe roainy devoly mamatotra anao. Fa androany dia tiako haverina amintsika rehetra indray hoe noharian'Andriamanitra isika ho sakaizany, noharian'Andriamanitra isika olona tena hoe ho akaiky ny fony, noharian'Andriamanitra isika tena hoe ho fonenany, ary novonjeny isika mba hahatonga antsika tena hoe olo-masina, tena olo-masina isika. Halleluja. Samy miteny hoe za olo-masina, ave ho masim-bavy mamiteny Jesosy, masin-dara mampy, masin-da izy ty anarany Mese Manoa, masin-da Manoa Mese rabariteny masin-da Teria hoe samy manonona ny anarany, olo-masina isika, olo-masina. Amen. Tsy Petera sy Jona zay apôstôly fa iny olo-masina amin'izao andro zao, fa efa maty tsy miexista intsony ety ambonin'ny tany ireny, tantara sy fahatsiarovana fotsiny sisa. Akatsika lesona sampianarana eo fiainana nikasika ny amin'ny Jona sy Petera sy Jakoba, fa ny olo-masina amin'izao andro zao dia izao sianao. Amen. Noho izany dia tiako azontsika tsara mihitsy hoe ny olo-masina dia tokony tondra tena tahaka ny masina zay. Azonareo za zany tsy hanao toloteny mandava-taona hoe manamasina ny tenanao, manamasina ny tenanao, fa ny tena marina efa misy graine ny fahamasinana ao anatintsika, efa misy voan'ny fahamasinana ao anatintsika, tena efa olo-masina isika. Ohatranazy ao za efa hery tsy azonao tsony hitrikitriana hoe meteza anao hery, meteza anao hery, manaova ianao hery, efa hery dia hery. Hery Daniel ny anarako, hery Daniel foana naiza na rovina na maraina na hariva na matoandro na mazava na maizina. Azonareo hoe dia olo-masina zasy ianao, na ao amin'ny takona indrindra, na ao amin'ny maizina, na any amboniny etazy farak'izay terasy tsisy mahita, na hatrany afarany ambany any amin'ny akavy farany maizina be, olo-masina izasy ianao. Amen. Olo-masina, olo-masina trany anatintsika lalilany, olo-masina. Saingy kosa androany dia tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe satria izao sianao olo-masina dia samia averintsika vakino dia oka isika anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaky mahazo antsika, samia isika manaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika. Amin'ny maha olo-masina antsika zany dia mety mbola misy zavatra mitambesambesatra amintsika. Dia androany tonga aminao ny tenin'Andriamanitra hoe samia manaisitra zay rehetra mitambesatra aminy. Inona ny zavatra voalohany zay azontsika lazaina hoe mety mitambesatra amintsika matetika? Samia hoe mba miteny kely
Samy miteny mafy tezitezipona malaky mitambesatra samy miteny ihany ny doto ny fanahina malaky mitambesatra inona ihany koa mety malaky mitambesatra be mokondoa tena malaky mitambesatra inona ny atao hoe be mokondoa mafy loha be tsy azo tenena tsy mety ahitsy ihany izy fa tena efa maveriny impito ny teny zay izy vao manaiky ohatrany ankizy ihany io ohatra ohatrohatran'izay inona ihany koa malaky mitambesatra pensée négative malaky mitambesatra amitsika ireny inona ihany koa fa miteny daholo neny ravavy Isabelle be dia be ny vavy mazava malaky mitambesatra aminazy midoty ny pensée négative neny atsy mokondoa be neny atsy anefa nary tezitezipona manafaka anazy am'izany ny tompo manafaka atsika tsiraray avy am'izany rehetrarehetra zany ny tompo androany samy miteny zavatra malaky mitambesatra aminao doty nino ny avinavo tsy malala onona marina mihitsy ny zany tsy malala onona amin'ny Facebook tsy malala onona amin'ny sakafo tsy malala onona amin'ny torimaso tsy malala onona amin'ny fandanimbola efa akanjo roa armoara mbola kividividy ka 10 euro ka 10 euro impolo 100 euro tsy malala onona amin'ny inona koa ohatra amin'ny sakafo efa nitenenako kiraro efa firy pera mbola tsy malala onona mbola razotena za zay efa nameny tenako tsy hividy kiraro dia masaky miteny tsy malala onona inona daholo faraparany anankitelo roa efatra inona daholo zavatra malaky mitambesatra tsara niresana amintsika eto androany anafaka atsika ny fanan'Andriamanitra rehefa voakatsika zay rehetra tokony hatao miariary inona mbola farany mety mbola hoe malaky mitambesatra amintsika alahelo tristesse morakivy tanareo mivoaka tsiraidray tsy nareo raha vao hoe mivoaka le izy dia ohatrany afaka am'izay ianao hoe za tsotratrany iny zany tsy koa samy manaisitra zay malaky mitambesatra aminy amen zay malaky mitambesatra aminy zany rehetrarehetra zany malaky mitambesatra amitsika mijapy amitsika eny amin'ny lalana eny izy a dia hitanareo hoe manimba ny torimasotsika manimba ny fahazotokanitsika manimba ny fiainatsika manimba na dia ny toe-pahasalamatsika izany rehetrarehetra zany fa manimba koa toe-panahtsika manimba ny fiainam-panahtsika dia toy izany tenin'Andriamanitra hoe mba miota malaky mahazo atsika misy ota zany malaky mahazo atsika tsiraray avy reto samby manana ny anazy misy ota malaky mahazo atsika le teo rehetrarehetra teo efa azo lazaina fa ota ireny rehetrarehetra voalaza teo reny rehefa malaky mijapy amintsika izy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika nge mifanahina dia tsaraka ny tenin'Andriamanitra satria mifanahina ohatra fotsiny zany a mifanahina no mangeja ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy mamoa noho izany raha mivesatra fanahina ela ianao olona manota ianao eo anatren'Andriamanitra satria hoy ny baiboly apetrao aminy fanahina reo rehetra halleloia izy no iay anareo akoatran'izay rehetra voatanisa ary inona indray ny ota malaky mahazo atsika fatezera-pona zavatra malaky mahazo atsika fa mifatezerana tsy azo lazaina hoe tena ota fa rehefa koa ny fahatezerana mijapy amintsika isan'andro manosika atsika koa ny farany anota manjary mahatonga atsika rancunière mahatonga atsika mamaly faty mahatonga atsika milonjilonjy mahatonga atsika miavinavo mahatonga atsika lasa manisy efitra ny fiainatsika manisy karapasy mahatonga atsika manidy atsika ao anatin'ny mur mahatonga atsika tsy makatony tenin'Andriamanitra ny fatezerana rehefa avelatsika anjaka sy anapaka atsika akoatra ny fatezerana akoatrany inona koa ny ota malaky mahazo anao inona ny ota malaky mahazo atsika ny tsy fahaiza mankasitraka ny tsy fahaiza mifaly ota zany rehetra zany satria tsy fahaizantsika mifaly tsy fahaizantsika mankasitraka dia mahatonga antsika ao anatin'ny fimonomononana inona ny nahatonga ny zanak'Israely rigana tanany efitra daholo ny fimonomononana tena zay tsotra ny fimonomononany zanak'Israely tamin'Andriamanitra na vinitra zafady raha miteny vinitra entre guillemets fa azo lazaina tahaka izany hoe natezitra an'Andriamanitra mihitsy hoe reto tena olona tena tsy mahazo resaka efa fahagagana tsara nisy nahita fahagagana ohatran'ny zanak'Israely ny olona rehetra teto ambonin'ny tany dia mbola nomononona amin'Andriamanitra izy vao niodina fotsiny hoe tsy nisy rano teo izy nahita ranomasina mena ny saraka roa tonga tatsy amin'ny atao hoe mara izy tsy nisy rano
dia tonga dia nymonomonona fimonomononana vokatry ny tsy fahaizana makasitraka vokatry ny tsy fahaizana mifaly vokatry ny tsy fahaizana makasitraka ny ataon'Andriamanitra sy ny fitondrana inona ihany koatra ny otamota malaky mahazo atsika alefa fa lavitra be ny ota alleloia tsisy mota malaky mahazo to ny tsirairay alleloia fahalemena inona le fahalemena mila lalimina lalindalina tsara ny resana zany androany tsy isan'andro tsika no resaka izany fa tokony ho azotsika hoe misy tokoa ota malaky mahazo antsika inona fahalemena inona le fahalemena fijangajangana inona ary le hoe fijangajangana andao indray aloha dia tena décortiquena le fijangajangana alefa ohatra ary alao a tena hiteny zavatra mazava tena lehibe tsika eto lehilahy lehibe sy lehivavy lehibe tsy manenina fa tsy zavatra raha tsy mavesatra be akory nareo ve mieritrehitra hoe Jesosy Kristy fony izy tetỳ amboniny tany tena zaraisina ratsy ty fa dia asanao fafanana tsy fafanao anatin'ny vidéo dia nareo ve mieritrehitra hoe rehefa nandalo Marie Magdalene dia masturbe izy ny raha riva je ne crois pas fa tena hoe mandra-patapitry ny fahatelopolo amby telopolo taona ny ataoko dia nijanona tena hoe tsara nikidika sy nanao izany zavatra izany Jesosy fa raha tsy zany tsy ekoakeo anatrehana amen azonareo hoe tiako lazay ninonino dia izay mihitsy ohatrany tena zay ty mifanamasina loresana androany fa izay mihitsy ny tiako anoizana le tenin'Andriamanitra eto ambany eto hoe tena Jesosy ny tena toizany rehefa aveo hoe nanahoana tokoa Jesosy efa lasa lono zany zay ny resaka natao ohatra fotsiny zay anankiray izay afaka mety manana excuse Jesosy hoe gizavy mba niaina tetỳ ambony tany dia tsy haina an'izany zavatra zany azonareo hoe zavatra tiako atonavana fa toizantsika le tenin'Andriamanitra dia voasoratra hoe Jesosy tena naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy ary Jesosy tena nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahany ra nanohitra ny ota niady tamin'ny ota nanohitra ny ota dia niady tamin'ny ota le ota eto tsy resaka hoe akanjo mireparepa ny Jesosy na hoe tsy tokony hanao talon izy fa tokony sandaly tsy any le ota ataoko fa zavatra tena hoe fahotana mahafaty araka ny resaka natao ohatra fotsiny tsy hoe fahotana mahafaty misy fahotana mahafaty tena fahotana mahafaty zany amiko rehefa hoe raha Jesosy tsy nanao an'izy ka maninona moa tsika no hanao an'izany ohatra fotsiny zany raha miteny an'izany tsy hoe miapanga zay rehetra nandalo an'izany fiaina fa tiako azonao hoe misy mihitsy ny fotoana tokony hafantaranao hoe tena ty tena ota atsahatra amen ty tena ota atsahatra dehibe mety anazavantsika sy ny excusetsika amin'izany maly angamba mahatonga ny saiko ohatrany hoe lasa mitiresaka an'izany ohatrany fanamasina zay mitarika atsika eto nisy rangany araka mipetraka teo kaiky moa tany amin'ny association madame Bakoly dia rangahy efa lehibe izy lehibe taona ngamba ny efa 20 taona latsaka 70 taona mahery dia izy efa mpino dia vao tonga mihitsy azy zany azafady ohatrany somary miresaka zany efa tiako azotsika le fipetraka le tantara dia vao tonga mihitsiny dia ataoko fa le fanan'Andriamanitra mahafantatra hoe ty iza dia tonga dia niresahany hoe satria nametametaka ny zavatra eto izy anao nga hozy couturière fa ohatrany hoe zany nametraka paingotra manatona ny slogan izy tsy couturière fa fiana couturière ay ozy dia hitako izy hoe manakadresaka amiko zany dia nataoko ihany dia nanampinampy ateo izy dia mbola toizany ihany le resaka zany misikotra iresaka izy farany nataony mahitsy be anao nga hozy pino eno a amen évangélique eno a alleluia mitena fiteny tsy fantatra eno a arababa nazava taminy dia rehefa mipetraka amin'izay zay ny ariva zany nyresaka tsara be ny firesakay dia nyresaka tena hoe ataoko izy fa tsy mbola tena mitsorony tsy mbola nyresaka olona ohatra nyresaka ataoko aminao androany aho ozy satria tsy sako resahana le izy sady kio tena manahirana ny resaka amin'ny faminao le izy ozy ohatrany tena mba tiako resahana enitaona zany zay ozy ny tsisy vady dia tsy moramiko ozy amin'le efa le lanana mbaga ozy
le miaina n'le fiainako tsy misy vady eny taona azoko tsara mihitsy ho ahy dia aiza moa izy miangona ary amin'ny fiangonana crétaille assemblée de Dieu Luther King ny arabe tsy tadidiko sara rehefa tany indray mandeha misy amin'ny isa ty le ravavy namany any amin'ny Roberto any izy miangona ay koa za fa niangona tany dia zay moa izy le manahirana tena manirana anahy dia eniko zany le izy hoe misy fanaratsy tena hoe mampiasa ny vatany mampiasa ny tenany a mahatonga anazy tena ohatrany hoe voafatotra tena izy mihitsy dia tsy mitsatra izy mamerina azy lehibe ny fahotako izy lehibe ny fahotako izy betsaka loatra be misy fahotana lehibe mihitsy amiko izy dia inona le fahotana lehibe rehefa nazavainy amiko le resaka nolazaiko anareo teo zany hoe tena manahirana be azy miaina ilay fiainany tsisy vady nefa efa nanambady talohan'izay mahatoka tena azy zay dia teo any tena tonga saina hoe Jesosy io ianao tokoa ary ve atao hoe miaina ianao tena hoe natovolahinao tetỳ ambonin'ny tany a dia miaina tokoa ianao le fiainana mahirery anao a dia raha toa ary ianao ka hoe nanana izany ohatrany hoe olana ohatran'le rangahy zany azafady ohatrany tiako alele izy ohatrany tsy mety ho raha ohatra tokoa ka hoe nanapatra chaque fois io vatany io mitaky azy am'izany a dia manao izy zay afa-po le vatany fotsiny azonareo hoe ny zavatra resahako hitanareo hoe Jesosy dia miaina zavatra ohatran'izany ohatrany tsy mino an'izany mandrakizay dia tiako azonao mihitsy le izy androany hoe tena nanohitra tokoa ny fahotana atsamin'ny fantatsan-dra Jesosy inona daholo re fahotana mety mitoeriny fakapanahy isan-karazany amin'ny filany nofo mihitsy amin'ny firaisan'ny lasy ny vavy anisany ao anatin'izany matoa ny baiboly any amin'ny Hebreo milaza hoe koa satria nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra Jesosy vakitsika zany tenin'Andriamanitra izany koa satria nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra Jesosy zavatra rehetra samy teny hoe zavatra rehetra nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra Jesosy Hebreo 4 dia ny 9:20 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa satria nalay mpanahy ny tenany tamin'ny fahoriana netiny dia mahavonjy izay nalay mpanahy koa izy halleloia nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra le resaka nolazaiko teo nalana vavy a concerné daholo fa tsy hoe nilay ihany akory fa lahy ny ohatra anankiray akaiky fotsiny amin'ny olona resaka tamiko manana tonga ansaiko lasa tany fa nalana vavy samy manana an'izany daholo toe-javatra izany hoe lalovany fiainana rehefa mandalo io zany kanefany androany tiako azonao mihitsy hoe tena mahery ny fanamasina afaka manafaka atsika manome fahonona antena araka ny resaka teo hoe tsy fahonona antena anisan'ny malaky vitambesatra dia androany tia hanafaka atsika Andriamanitra ananatsika fahonona antena amen hiaritra nohitra ny fahotana hatramin'ny fahalatsan-draza tsisy hiaritra n'izany hatramin'ny fahalatsan-dra inona moa no andatsan-dra atsika amin'izao andro any atsika zao tsisy fanenjena tononona tsisy mandrakizay ny fanenjena hatramin'ny fahalatsan-dra ho atsika amen azonareo hoe tsy misy hoe olona andeha miandry anao eo ka manao anao hoe alefa tsy maintsy manao fahotana mahafaty tsy isy izany fa ianao mihitsy ny fotsiny tahaka an'izao miaina amin'ny fakapanahanao a dia tokony tadidinao zao tenin'Andriamanitra androany zao hoe Jesosy nalay mpanahy tamin'ny fahoriana netiny Jesosy nanohitra ny fahotana hatramin'ny fahalatsan-dra Jesosy lay atsotsika hoe mpamonjy mpanafaka atsika niaritra hatramin'ny fahalatsan-dra azonareo midikan'izany hoe niazy tena hoe nirahonana izy nampitambazana izy raha mandaa izy ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy akatoy izy ny sitrapon'Andriamanitra raha toy izy ka anao fahotana dia tsy alatsa-dra zay ny dikany azonareo hoe raha toy izy ka anao fahotana dia tsy alatsa-dra tsy hovonona raha toy izy ka anao fahotana dia tsy ampiarina aminy fanomboana azy teo ambony azy fijaliana raha toy izy ka anao fahotana zay ny dikan'izany tenin'Andriamanitra izany hoe niaritra ny fahotana hatramin'ny fahalatsan-dra izy nandany fahotana izy na dia nalatsaka azy any rano alleloia nandany fahotana izy na dia mafy indrindra raha ny fiaretana tsy maintsy ny aretana nanda izy ny fahotana
dia hoy ny tenin'Andriamanitra leo amin'ny Hebreo 2:12 vakitsika teo hoe koa satria misy vavolombelona maro tahaka izany tahaka ny rahona manodidina antsika dia samy manasitra izay rehetra malaky mitambesatra aminy indrindra fa mifahotana malaky mahazo azy ary indrindra samy mijery an' Jesosy tompony finoantsika sady mpanefa azy. Zay zany anisan'ny remède. Halleluja. Zay ny remède tsika ahatonga antsika ho afaka amin'ilay malaky mitambesatra. Anjarantsika ny manaisitra ny malaky mitambesatra, anjarantsika ny manaisitra ny ota malaky mahazo, fa fanampiny izany mijery ianao an' Jesosy. Araka ny ohatra ny lazaiko teo, tena rehefa nivisavisaiko zany rehetra resako anareo zany dia tena mino afoka hoe Jesosy ataoko tsy nanao zany karazam-pahotana izany. Tena marina raha mijery an' Jesosy tsika dia afaka mifahotana. Amen. Afaka mifaratsiny, afaka milota malaky mahazo, afaka amin'ny izay rehetra malaky mitambesatra. Mijery an' Jesosy tompony finoantsika sady mpanefa azy. Halleluja. Rehefa miresaka fijangajangana moa tiako iverenana kely hoe le fijangajangana mahatonga le izy tena mahakamo be fahotana mahafaty ny ilazantsika azy. Ny Baiboly dia milaza izany satria manota miatra amin'ny tenany ny olona izay mijangajanga, manota miatra amin'ny tenany. Mazava ho azy zany fa raha tsy misy hoe olona ampiaran'ilay olona n'ilay fahotana miatra amin'ny tenany fa ny tenany ihany mampiasainy sy mampiasa ny tenany fanaratsy ny tena marina misy présence fanaratsy eo mampiasa ny ratsambatantsika, mampiasa ny tenatsika, mampiasa ny membrany mombantsika, mampiasa ny mombantsika. Azonareo hoe misy présence n'ilay ratsy eo. Zay no mahatonga n'ilay izy ampidirina ao anatin'ny resaka délivrance hoe zay rehetra manofina efa nanofina dia indray mandeha aza hoe manao firaisana amin'ny olona na fantany na tsy fantany na hitany maso na tsy hitany maso ilay olona nofisiny anaovana firaisana dia roana devoly zany olona izany, roana ny femme de nuit na ny mari de nuit, zay mahatonga izany nofo ratsy izany. Ansika fipetraka ilay izy satria en fait misy présence le ratsy eo mijoira. Zay le izy lay tenatsika momba ny tenatsika tsy hafa fa tahaka ny olona mpigoka toka ihany koa. Misy présence n'ilay ratsy tia toka mampiasa ny vavany sy ny vavoniny. Le devoly tia toka ny te hisotro toka. Zay ny tena marina. Azonareo le izy dia izy tsy manana kory, tsy manana vavony, tsy manana vava, tsy manana lela igote amin'le go dia ny vatany zanak'olombelona. Zay no mahatonga an'ilay devoly vatana misy aina ny tia hipetrahana honenany fa tsy any anatin'ny vato akory na any anatin'ny rocher. Azonareo satria ny devoly tena hoe fanahy tahaka ny fanahintsika no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny saingy tsy manana vatany. Azonareo hoe le mipetraka ilay izy dia ny vatantsika zanak'olombelona no hijapiny